Misy fidianana tsy maintsy misy any, misy fidianana fa ahoana ny fanaovana azy kanto fa ny fidianana tsy maintsy misy. Fivorena ataon'ny fefitainy zany anatrehantsika fifampirarahana mivantana tsika samy malagasy ka hirosona amizay dia itsika mila miresaka, mila mifandamina. Aveko tsara hoe tsy mifandatra, tsy mifamoana fa miresaka. Tsy misy zava-vaovao fa dia ilay fitenin'ireo ray aman-dreny filoham-piangonana hoe ampihavana aleloia hikarika izay zavatra hoe tsy mety na eo amin'ny milina tsirairay zany na eo amin'ny tontolo iainantsika. Zava-dehibe mihitsy zany satria rehefa vaovao tsara sy rehefa vaovao tsabo tsara ka milamina tsara zany rehetra zany sy atahorana ny fiainana. Hita tokoa fa mipetraka amin'ny toerana maharay aman-dreny azy. Na totosana amin'izao fivolia zany hoe tinika savarany zay nanasana tokopetra. Ny antenainay dia hoe mba hifampiavana tokoa ary hitondra fitoniana tokoa aorianan'izao dinika zao zany ho an'ny malagasy rehetra tsy fahafolana. Ho anahy manokana ny fihavanana, ny filaminana ary tsy atao ny fanaovana politika tsy atao hiadina fa ny firenena ny tokony jerena. Kabarin'ny archevêque teo filohan'ny fefitainy amin'izao fotoana izao dia tena angamba tokony hatonga saina ny rehetra. Ka zay no tena tadiavina amin'izao fotoana izao hoe oka mihitsy mba tena hipetraka. Izany hoe tena tia ny mpiarabelona amin'ny tena samy malagasy raisy ireny ray raha tokony tena mipetraka mihitsy zany zay fa raha vao tsy haintsika ao no fandamina antsika malagasy ka mitohy araka izao fitohizan-javatra izao ho anenenantsika tongotra matana no fa lasa vahiny ty firenentsika ty. Zay aloha dia sary-piaro amin'ny falilirenana ny fotry ny fidianana. Izany hoe sary-piaro koa zay hatramin'izay amin'ny fanajana ny fanajana ny tolozotra rehefa nisy zany. Ny voalohany indrindra ny arahana anapaka izy iny ary ny arahana amin'ny communauté internationale.